Anisan'ny fanamby lehiben'ny ministera fambolena sy ny fiompiana aron-jony ny ampiakarana ny vokabary eto Madagasikara izay lalana iray anatrarana ny vina napetraky ny filohan'ny repoblika ny amin'ny fahavintantena ara-tsakafo. Anisan'ny manantanteraka izany tetikasa Papriz II izay eo ambany fiahian'ny ministera fambolena sy ny fiompiana aron-jony miaraka amin'ny gouvernemanta japonais vatsiny Rika vola izay manatsara ny famokarana arabary amin'ny fitantanana ny sandrika sy ny lemaka voatondraka. Faritra hena eto Madagasikara no nahazo tombotsoa izay nanaovana ny tetikasa Famaranana ny kitapo teknika moderna miampy ireo faritra 5 izay efa voakendry nanomboka tamin'ny taona 2012. Taorian'ny fivoriana fahadimy niarahana tamin'ny komity miaraka amin'ny fandrindrana ny tetikasa Papriz II izay natao teny amin'ny hôtel Colbert ny 12 novambra 2012 teo dia nambara fa tratra ny tanjony tamin'ny ity taona 2012 ity ary ho ampiarina amin'ny tetikasa vaovao manaraka indray izany fanampariahana izany. Hita kehitriny fa tsara ny vokatra zany hoe efa manomboka mandeha makany amin'ilay fampiarana ilay tatsa zany amin'izao fotoana izao ary miezaka hatrany ny mifampianatra samy tatsa tsy voatery miandry ny ministera foana izy vao ampiatra fa zareo samy zareo amin'izao no mifampianatra zany hoe misy tatsa koa zany dia mpampiofana fa tsy ny ministera hatrany no miaraka amin'iny. Dikan'izany dia ny ministera nanatanteraka ny famindrahana ny traikefa dia ny tatsa amin'izay amin'izao no hifampizara amin'ny tatsa namany ary hitatra izany satria 12 ny faritra voasana tao amin'io ary hitatra 20 izy amin'ny fampiarana tanteraka n'ilay traikefa ny fanombohana ka hatrany amin'ny fiafarana dia hatrany amin'ny sehatra mivarotra zany dia izay no voasan'ilay tetikasa vaovao zany hoe misy hatramin'ny resaka fanodonana n'ilay vokatra aiza no ho atopon'ilay vokatra ametraka karazana be magasin de stockage izy ametrahana ilay vokatra zay zany zay zavatra rehetrarehetra zay dia tonga dia apoheny daholo ao anatin'io projet manaraka io. Mahery ny 7,5 alina ny mpampiofana voaofana ary taorian'ny fanampariahana izany teknika moderna izany dia mahery ny 5,1 alina sy 1 hetsy ny tantsa liana amin'izany. Natratra 5 taona isaky ny hektara ny vokatra azo taorian'izay.